Manano mbola tsara atsika izay manaraka ny fahita lavitra MBS amin'izao fotoana izao. Tsy adino ihany koa ny manolotra ny arahaba ho anao izay manaraka ny onjam-peo ny MBS. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny fandaharana aiza ho aiza izay hitondrana aminao ny fanadihadiana mandidina lafin-javatra maro eto amin'ny fiarahamonina. Ho amin'ity androany ity dia hifototra indrindra amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ny fanadihadiana izay hoentina amintsika androany. Ety amin'ny fokontany antsoina hoe Isoavana no misy anay amin'izao fotoana izao, toerana iray fokontany mandrafitra ny commune Ambatomanga. Andao arahantsika vetrany aloha zany ny fampahafantarana n'izany commune Ambatomanga izany sy ny zava-misy eo amin'ny sehatry ny fampianarana ato anatin'ny commune. Araha ohatra amin'ny farany ary ny fanadihadiana. Iray amin'ireo commune 13 mandrafitra ny distrikany Manjakandriana i Ambatomanga. Eo no misaraka ny distrikany Avaradrano sy Manjakandriana. Fokontany 5 no mandrafitra ny commune Ambanivohitra Ambatomanga ary manodidina ny 320 sy 1 alina ny mponina ao aminy, izay mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana omby mamokatra ronono. Ny sekoly fanabeazana fototra na ny EPP sy ny collège na ny CEG ihany aloha no mbola misy ao amin'ny commune Ambanivohitra Ambatomanga amin'izao. Raha amin'ny lafa fanabeazana dia misy ny EPP anankienina, CEG anankiray, dia misy CEG annexe zay koa ery amin'ny fokontany anankiray ary, dia ny lycée mbola tsy misy. Dia ny fianarana tsy miankina indray misy anankitelo, ny ray ny FJKM, ny roa ny katolika. Ao amin'ny fokontany Isoavana no hitondrana ianao androany. Hitaterana ny zava-misy ao amin'ny sehatry ny fampianarana sy hijerevantsika hoe aiza ho aiza ny fampandrosoana ny fampianarana ao amin'ny fokontany iray ao Ambanivohitra Ambatomanga io tao aorian'ny taona 2020. Ny fokontany Isoavana no manana sekoly fanabeazana fototra na EPP anankiroa ao amin'ireo fokontany mandrafitra ny commune Ambatomanga. Fotodrafitrasa nitsangana tamin'ny taona 2017 sy 2019 io, niainga tamin'ny fiaramentan'ny mponina. Mahazaka mpianatra 100 isan-taona ny EPP Isoavana. Efitrano 3 ihany no misy, ka tsy maintsy misy ireo kilasy atambatra rehefa mianatra ny mpianatra. Manao multigrade ny T1 sy ny T2 na CP1 CP2 dia mitokana ny CE multigrade ny T4 T5 hatramin'izay, fa tamin'ity taona ity zany dia nitokana ny T5 raha ny fahalalako azy zany satria za efa tsy miasa intsony. Manana ny fikambanana antsoina hoe fefiny ao amin'ny fokontany Isoavana izay ifanentana ny mponina manana zanaka mianatra ao amin'ny EPP. Mandray anjara betsaka amin'ny fampiodinana ny sekoly io fikambanana io. Ny entana mampandroso ny sekoly dia fandoavana latsakempoka isaky ny ray aman-dreny hanampiana izay zavatra omen'ny fanjakana ny sekoly isan'isany eo amin'ny fanaramana karamon'ny mpampianatra maître Fram na bénévole zany. Ny fianarana no lova tsara indrindra, oam-pitenenana mipetraka eo amin'ny kolontsaina malagasy ankehitriny io. Midika izany fa sehatra isan'ny sarobidy amin'ny malagasy ny fampianarana sy ny fanabeazana. Vaindohan-draharaha napetraka ny mpitondra teto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 ny fampiroboroboana ny fampianarana tamin'ny alalan'ny tetikasa maro, tahaka ny famerenana an-tsekolin'ny zaza malagasy, ny fananganana na fanavaozana ny fotodrafitrasa miankina amin'ny sekoly, ny fanamorana ny fidirana an-tsekoly ho an'ny zanaky ny sahirana manerana ny Madagasikara. Zaza malagasy maro manerana ny nosy no nisitraka ny tosika ho an'ny fanamorana ny fampianarana nanomboka ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Aiza ho aiza izany fiatrehana ny fampianarana izany ankehitriny ho an'ny ray aman-dreny any Ambanivolo. Faravavy zao sisa mianatra eo amin'ny sekoly FJKM Ambatomanga. Enjana dia enjana aloha ny fampianarana zao satria na dia zany droit zany zao amin'izao fotoana zao dia efa tena amin'izany sekoly
privé zany dia enjana mihitsy mba netinety izy aloha tamin'ny fitondran-dravalomanana satria nisy reny fanomezana mena mpianatra reny ohatra tamin'ny école PP io zao dia mba fa nisy ny fanomezana anakahy na W zao nefa nisy tonga titeniko io. Ny fitaovana zany dia tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana no nahazo fitaovana ny kit scolaire ny ankizy sy ny mpampianatra. Tatoriana tsy nisy tsony ny fanampiana tahak'izay. Tamin'ny andro taloha zao, tamin'ny andron'ny président Ravalomanana ndray zao voasara tabeleny ankizy a. Zay zao ny teny tena songadina ary tena nahafinaritra na fitaovam-pianarana sy ny kit scolaire. Dia mba maniry zany zay zany zao hoe tena mba hiverenana zany zavatra zany satria tena tao anatin'ny fahasahiranana be mihitsy ny mpianatra. Hitanay zany zao hoe hanampiana ny sekoly manoloana zany fitaovam-pianarana sy ny karazana zany a. Ohatra ny famerenana an'ireny kitapo, tablet tahaka ny taloha reny dia mba mahafinaritra anay zany satria tamin'izany zao nisy an'izany tena fanampiana ny songadina teo amin'ny sekolina io. Ny EPP no ananan'ny fokontany isoavana maro, fa vao miakatra eo amin'ny ambaratonga faharoa ny mpianatra dia mipoitra ny fahasahiranana. Isan-taona dia tsara hatrany ny voka-panadinana avy amin'ny EPP ao Isoavana. Ao aorian'ny fanadinana CEPE, mamonjy eny amin'ny CEG Ambatomanga ny mpianatra izay mbola mazoto anohy ny kilasy fahaenina. Lalana adiny 2 mandroso sy adiny 2 miverina isan'andro no ataon'ireo ankizy. Miteraka fialanan-daharana an-tsekoly izany. Zaho zao manana zanaka sady mampianatra zanaka eny FJKM Ambatomanga, mampianatra zanaka eny CEG Ambatomanga, dia mampianatra zanaka eto amin'ny EPP Isoavana. Dia mahavesabesatra ilay satria teny amin'ny FJKM zao zay mbola vao avy mandohy kolazy 7 volana. Dia zao rehefa mitaky indray izy manoratra mpianatra hiditra dia teny amin'ny CEG koa zao imaly dia hoe tsy mandohy droit fa misy bénévole sy gardien koa nefa karamain'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Dia tsy maintsy hotratra ny andoha bénévole ihany zany na dia miteny ara fanjakana tsy mandoha droit zay. Raha vety amin'izay mankany Ambatomanga lavitra be dia misy foko tamin'ny manodidididina zany anatin'ilay commune Ambatomanga aty amin'ny ilany Antsinanana dia mba nasiana sekoly annexe aty le 6e sy 5e aloha mba akaikikaiky satria raha reo nakatrery Ambatomanga tonga dia ajanon'ilo hoe ny zanakay tsy reranay fa lavitra be le Ambatomanga zany miala vety. Vary mangatsika ny fanana satria amin'ny 5 maraina izy miala ety raha monjy amin'ny 7 any dia amin'ny 5 koa miala eny hariva dia alina be vao tonga dia raha voankizy matsinga zany dia tsy mahatody an'izay lalana zay dia zay natonga dia nasiana CEG annexe ety Ambotsimelika mba ho an'ilay fokontany ilany Antsinanana aty dia aty ny mpianatra fa rehefa 4e izy sy 3e miakatra eny amin'ny CEG ihany. Miamihena ihany koa ny fahafahan'ny mpianatra manohy ny fianarana ao aorian'ny kilasy fahasivy izay nahazony ny BEPC satria tsy mbola manana lycée ny commune ambanivohitra Ambatomanga izay misy ny fokontany Isoavana. Any ka izay ray aman-dreny manan-katao ihany no afaka mandefa ny zanany manohy ny fianarana eny amin'ny lycée ao amin'ireo commune mifanila vodirindrina amin'ny Ambatomanga. Dia ny lycée dia mizara anankiroa. Lycée na mamonjy eny amin'ny lycée moderne Mantasoa sy ny lycée technique Mantasoa na mamonjy eny amin'ny lycée any amin'ny Manjakandriana. Dia misy lycée privé koa moa zany ao Ambatomanga dia ny lycée FJKM zany ho an'izay manana katoka apetitra ny zanany eny amin'ny privé. Raha Manjakandriana zao miala ety eo amin'ny 12 km eo 15 eo amin'ny 15 na 12 eo dia ataon'ny mpianatra ety manofa trano any mody isan-kerinandro dia ohatr'izany koa no mankany amin'ny lycée Mantasoa fa ny ety Ambatomanga indray mody isan'andro. Ny ray aman-dreny mihitsy manofa ny jetra ny ipetrahany zanany any amin'ny lycée zany raha ohatra hoe tafitany amin'ny lycée zanany. Ny any amin'ny lycée zay atao hoe zay manan-katao ihany no tena hoe tena tafita satria lavidavitra le tanàna le misy an'ireo lycée ireo. Fototry ny fampandrosoana ny firenena iray ny sehatry ny fampianarana. Aiza ho aiza ny fampiroboroboana izany fampianarana izany ankehitriny. Taiza ho aiza isika talohan'ny taona 2024. Aiza ho aiza amin'izao ary andeha ho aiza ity fampianarana eto Dago ity. Araka ny hitantsika teo dia
Zava-dehibe ho an'ny ray aman-dreny ety amin'ny komuna Ambatomanga ny fampianarana sy ny fanabeazana ny zanany ary na dia misy aza ny hoe olana eo amin'ny resaka fotodrafitrasa sy ny fitaovana eo amin'izany fampianarana izany dia tsy milavolefina ireo ray aman-dreny fa mizoto hatrany ny amin'izay fampianarana ny ankizy izay ary hitantsika tamin'izany hoe aiza ho aiza ny fiainan'ny tantsaha teo alohan'ny taona 2024 aiza ho aiza ihany koa ny fandrosoana eto amin'ny komuna Ambatomanga ankehitriny taoriana ireny fotoana ireny. Dia iny ihany koa no namaranantsika indray ny fandaharana aiza ho aiza tamin'ity androany ity mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka ny tenako komuna ambanivohitra hafa indray no hitondrana ny fanadihadiana aminao ao anatina lohahevitra vaovao indray. Velomary.